Ao anatin'ny tontolon'ny fitrandrana andramena sy ny fanadihadiana mifandraika amin'izay kosa namoaka fanambarana azy ny komity manokana izay natsangana hanadio ny sehatry ny fanondranana andramena na ny antsoina hoe comité de pilotage pour l'assainissement du trafic de bois précieux manoloana ny resabe mandeha momba ny fanafoanana ny ordonnance lahary anaraika ambin'ny folo sy roa arivo tsipika aotra ray tamin'ny 9 aogositra raika ambin'ny folo sy roa arivo teo izay milaza moa ny fanasaziana ireo eloka mifandraika amin'ny andramena ao arahantsika izay fanambarana nataon'izy ireo izay. Ufona avokoa ireo ezaka efa natao mba hanadiovana ny sehatry ny fanondranana andramena antsokosoko. Raha toka mitombina ny resabe mandeha mikasika ny fanafoanana ny ordonnance raika ambin'ny folo sy roa arivo tsipika aotra ray tamin'ny 9 aogositra raika ambin'ny folo sy roa arivo mikasika ireo eloka mifandraika amin'ny andramena sy ny famolavolana volavolana didi-pitondrana vaovao mikasika ny fitantanana ny tahirin'andramena raha ny hevitry ny comité de pilotage pour l'assainissement du trafic de bois précieux. Ny fandraisana izany fepetra izany dia ampirongatra indray ny fitrandrahana azo sarobidy tsy ara-dalàna ary hitarika ihany koa fanondranana tsy voara-maso an'ireo tahirin'andramena. Ankoatr'ireo fady tsy antoka ara-toekarena sy eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana dia voalaza fa isy fiantraikany amin'ny sehatrafy izany satria mety hampiato ireo tetikasa efa misy na ny fanomanana ny tetikasa vaovao izany. Ny fiverenan'ny fanondranana azo sarobidy tsy ara-dalàna dia anaratsy ihany koa ny fijerin'ireo vahiny any Madagasikara ary voalaza fa hiena ny fahatokisan'izy ireo ny firenena malagasy. Ny tanjon'ny comité de pilotage izay tarihin'ny praiministra lehiben'ny gouvernemanta sady ministra mpisolo-toerana ny ministry ny tontolo iainana ary ahitana fikambanana sy fiarahamonim-pirenena dia ny hitondra anjara biriky amin'ny fanafoanana ny fanondranana azo sarobidy antsokosoko amin'ny fomba mangarahara. Raha pitso no fantatra fa anao tafa amin'ny pampalala vaovao mikasika izay resaka andramena izay ny comité de pilotage.